tantarako. Ampitandremana ny ankizy tsy ampy taona sy ny olona mora tohina ary marary fo dia angaviana tsy haino ity tantara ity. Atolotro ny Viva Radio ho anao Dokotera X. Tantara mitohy nosoratany Radorikadol. Mpilalao tantara Rakoto, Ralala, Fety miaraka tamin'ny Lila sy Vantsoa. nandray feo Andrika nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika. Baky Saranoarivony Nanatontosa Fety Maningotra. Dokotera X. Andao aty amin'ny elakelatrano aty na raha fa tsy any amin'ilay mahazatra e. Ay efa mpandeha aty ahoana koa izao nafatarambona fa mipotra any amin'ny tranonay lalakely talohako angamba efa mpanatitra taty Tsy an'izany fa lalako taloha tamin'izany anatra teny amin'ny lahoty ty. Fantatro tsara. fa tsy fanaterana sipa. Ao tsisy an'izany. Izay izany ko mibona fa vitantsika daholo kosa izay famerena andesina rehetra nandritra ny tony. Izay tsy haintsika ohatran'izay kosa angamba dia efa tsy natao aintsony ry Armela. Tonga avy la tsasakady milo amin'ny fiantsoananarana ihany aza manao tara mihitsy. Tonga aloha tonga aloha dia manome risika andre. Fanadinana lehibe kosa ve dia sanatria tsy hanontrona andrehaka. Amin'izay mantsy ange mba tony tsara miatrika fanadinany fa tsy ohatran'ireny hoe olona hafa mitakotaky renika naneza manjary tsy fantatra tsony. Ena keo mahalala vitandrino hoe. Masosotra Fa misinina. jereo ny le olona tsy mijery fa tonga dia mandona fotsiny. Olona iza nefa izany. Le tonga tsy hitan'lahy Olona izany tsy nahita olona teo izany aho. tonga dia nidoniny dia isaika latsaka ny kitapo. Fatay izany tsy nisy an'izany teo e. Le fanena tamintsika teo lehilahy avelao azy izany rehefa tsy hitan'laka izy aza nijanona kely nierika mihitsy tetsy ambany paiso tetsy. Ka maloka be koa nge dia izay koa angamba tsy nahitako azy e. Avelao azy izany sy le aly Sinao alina. tadidika no ale aly bona Ahoana? nano fiafafa be ho azy aly tsy tiako be le izy fa nampiororaka kanefa ny ohatrany amin'le tiako Inona koa ary izany lazainy Armela izany e. Mofy hafahafa hoana tantarao e. Mba tantarao moa e. aza mezana ary ahy rehefa tantaraiko amin'lala izy fa aleo aloha mbola tsy zao dia izao Izay indrindry. Manao suspense amiko mandrasa kely fotsiny lesa. Eny ary. Ohatr'izay fa hivoaka nga ianao ry Armela ary tsy voalazako anao anaka fa manana fampianarana ny ankizy madinika anao any tolakandro any am-piangonana. Eny oa. Any tolakandro Eny anaka. efa ndeha zao ry dada fa manam-potoana amin'ny anako Ka tamin'ny fivorian'ny mpisorona sy ny olona anaka dia tapaka fa isy ny fampianarana irany ankizy madinika ho fanomanana ny fiavian'ny zanak'izay ho aminy ka ianao no natolotra anao izany isa-tsabata isa-tsabata ve? Eny anaka. Ho voninahitra izay ho amina sy noho ny mahalolona any nanolorako anao. Dada za zao Ahoana e? anao famerenana amin'ny fanomanana ny fanadinanay ho avy tsy ho ela. Ka diso aho fa tsy voalazako anao mialoha ry Armela fa efa hariva loatra mantsy vao nirava ny fivorianay omaly anaka ka tsy tiako elingelenina intsony ianao tamin'ny fianarana tao amin'ny efitranonao tao. Tanterao ny asa fanompona anaka izany no lehibe indrindra. Dado teny efa fotoana efa vita ngeny nay mpiara-mianatra sahirana zao raha ilaza amin'izareo indray hoe tsy ho avy. Miasa foana ny mpanotrano ry Armela raha tsy izay ho aminy no manao izany ka tsao aloha ny fanjakany izy hanome anao maimaim-poana izay mahasoa anao anaka. Matoky an'izany any ary dady kanefa
izy koa tsy anampy izay tsy anampy ny tenany. Raha izay fanadinana trehanao foana, ainy manan-tanteraka izany satria azy rery ny fanjakana sy ny hery. Omeo azy ny voninahitra efa azy izay atry ny taloha ankehitriny ary mandraka izay. Amen. Dato, ahoana anaka? sao mba mangataka aminao ary ahy mba tsy toy ny fitaka no nataoko taminamako. Avelao aloha izany io hianatra. Mampanantena anao aho fa sabata manaraka dia ampianatra ireo ankizy madinika. Tsy te famaly aminao ary Armela, izay ny didiko. Tadiavinao afa-baraka amin'ny mpiara-miangona zany no andany teniko ianao. Fantatrao tsara fa manana ny aja mamboninahitra tandrovoka ao amin'ny mahampisorona voaositra ao am-piangonana. Fantatra nge izany dady. Ka ahoana ary ka? Mpamenkafo moe. Majery mpisolo toerana moa izany andro antolakandro e. Zava-dehibe amiko nge dady amin'ny fitazonako ny teny nomeko e. Hanino ihany moe. Mba ahafahako manamboatra ny fandaharam-potoanako. Tata malalako samy tato. Noho ny fiangavianao ry Armela dia ilaza amin'reninao hisolo toerana anao anio raha izany. Efa lehibe tokoa ianao ka mahay mandahateny sy mandresy lahatra. Tsy arovy anefa fa avy amin'izay ho aminy izany fahendrenao izany. Arono firy taona tokoa moa ianao zao ry Armela? 20. Misaotra tata tiako a. Etsoroako fa mamy be mihitsy. Aoka tsia, aoka mihitsy. Anivoaka anao ry Satanasy. Tsy fampianaranao amintsika izany mifanoroka izany ry zanako. Tandremo andray kosa e. Ka Nady iray aman-dreny zanaka asa very tata. Zao tsarovy anaka. Ilay mahefa ny zavatra rehetra ihany no anehoana fitiavana pahabe maso, toy ny fiderana sy fanatanterahana ny sitrapony amin'ny fijoroana vavy olombelona. Ny fahavetavetan'ny zanak'olombelona dia any ankahatakonana. Miafina ny mazava manko ireny. Tsarovy lalandava ary ataovy amponao izany ry zanako. Eny ry tata malalako a. Ho azy irery ihany ny dera sy ny lazara ny voninahitra. Amen. Dia hozana any amin'ny avy indrindra. Handray ty lainga be nataoko tamin'ny tata. Teny lazaiko azy moa fa hianatra. Mifona seho amina. Fitiavana nanaovako izany. Fitiavako amin'ny bona. Seho amina fitiavana ianao ka mamela zaisainao na tazonao elo ka panota matevy koditra. Ary variana fa tsy mahita akory anie Armela zany sady toa mandohotratra no miondrika. Manaitra koa ila. Manao bona. Aza tao andretsony fa manapakalalandrary ka. Manao ana loto ahy ka ato aminjonjona fotsiny mandeha kanefa eto any amin'ny fotoanantsika oroka kely aloha kia. Aza orokorona ety an-dalana ary bona fa mamenatra ka. Sady tsy fanao izany. Mari-pitiavako anao ange izany. Asehoko fantatro tontolo izao fa tiako ianao ry Armela. Manko indrindra. Naninona aloha indrindra tsy tonga ara-potoana androany. Zaho anefa efa tsy asakadiny ny andro teto. Nataoko hoe tsy tia atsony angamba mitriko. Tsisy azany io ka. Fa ahoana? Tiany lahy. Mbola nisy natara kely fotsiny tao an-trano e. Andao aloha tsika hoe tsy amin'ity seza malomalo ketsy tsika mipetraka ka. Ndao ary. Mahafinaritra tokoa eto amin'ity toerana laza ho ary hoe inona ny nataran'ny malalako hoe sao dia bandina nadala teny an-dalana teny zany ka saro-piaro ka laza ho ary nisy izany tsy ampiasaiko tambitambo na tomany mihitsy sasa manao an'izany amindrifa tonga dia alako ka. Ary ilahy moa iza manao an'izany maherisetra izany fa tsy tia izy eo aminy izany. Alazy eo aminy manerisetra. Za kosa aloha raha misy mikitikitika andry tsy amelako fa tonga dia ataoko mihitsy. Ataoko mihinana antsifinany mihitsy mariny. Fantatro nge fa tia apony fa miovao dia aza miteny ratsy miovao fo. Lange raha voajerena dia hita fa olona tsy mitsitsy kefa tsy sahy mahazo vazina mikasika any alany hafa.
Marina ve? Ka za koa ndraika fa afaka maka kely boky ny isa-maraina e. Tsapaonao anie itony kiboko tony e. Aiza ny tanandria ataoko eto? Zay, fa zao kea. Tiako fantatro zao tontolo zao fa tiako ahy Armely e. Ka raha ny olona tiako no tadiavina laina amiko manao masika kosa e. Tonga de mamay ataoko mahita ohatran'ny sakay mihitsy. Eno ay e. Za koa nge tia be an'lahy e. Tena tiako be mihitsy ela. Fa tsy mbola ny tiako fitiavana tamin'olona hafa ohatran'ny fitiavako an'lahy. Misaotra Kimalala koa. Na de zandrinao ara-taona ve? 0 taona. Fitiavana koa nge tsy mifidy taona fa rehefa tia e. Elany tiako na de zandriko aza. Sorry Armela. Mahitsy be ny fiteniko zay ataopoko ny lazaiko avy hatrany. Ndry voaloham-pitiavako. Any ka tsy foiko mihitsy ndry e. Dainko asa be resaka eo fa za koa ve de marina. Iela ve ohatr' zao de za maninona ndrika? De hoe tsy mbola niteby fity tamin'ny ankizy vavy hafa. Marina nge zany lazaiko amin'toa zany e. Ela tsara tarebe io ve sady mizay tsara bika. Ny sarotry noho zany ko sady mizay ela may mampiresaka be. Tadidiko nge lale nitady resaka tamiko tamin'ny voalohany iny. Tsy mbola nity olona hafa noho indry izany ho azary Armela. Mba e? Eny ary ekena. Samy voaloham-pitiavana zany ny itsika. Tsy mino andray izy. Za tsy mianina amin'ny tsoto zany e. Ahoana reny fomba ilazako ambony. Tsy akasitrahany Armela angany teniko no tsy mamaly mihitsy ndrika. Ka ny tiako saingy. Saingy ahoana ry Armela? Misy sakana ve? Tsy tena sakana be fa ahoana Kimalala? Itampona. Manomboka amin'ny herinandro tsy afaka tsony ahy rehefa sabata. Faly mandray anao isan'ny mpiara-mivavaka izay Andriamatoa Iksiasy. Ny fanatonana sy fikatsahana azy eo amina dia antso avy aminy. Tsy misy fipetra ny fidirana mpivavaka ato aminay afa-tsy ny fanarahanao antsakany sy andavany ny fampianarana sy ny fanaovana batisitra anao. Izay fomba tanterahana mpabe maso ny fahaterahanao vaovao indray e. Misaotra tompoko. Atsy hoe mpisorona voaositra. Ka izao mialoha ny anatanterahana ny batisitra nefa dia ampifantarinao am-piangonana ianao ary dia anao fanambarana mpahabe maso fa mino an'ilay tokana sy mpanalalana ianao. Efa vonona tompoko. Andriamatoa mpisorona voaositra. Ary safidiko tokoa ny mpivavaka ka tsy misy lavika fa tanterahako amponoana ny fepetra. Tsara zany. Mba azonao lazaina ve ny antony nanosika anao ny safidy an'ity fiangonana ity arika? Endry mpisorona voaositra. Everiko fa ato no ahitako fiadanam-po sy ahitako ny fiasan'izao amina tokoa e. Lalatsarotra no nidiaviko satria olona nahantra mpitsindroka fako ny reniko. Ndraiko fa za tsy fantatro. Rehefa eny taona dia maty ny eny. Nisy fikambanana mpanao asa soa no nandray an-tanana azy napiditra tany amin'ny akany fitaizana zazakamboty. Mampalahelo tokoa zany tantaranao zany. Ka izao e. Apetrao amin'izay amina ny fitantanana ny fiainanao. Ato no ahitanao an'izany fiadanam-potadiavinao zany. Manana finoana e. Endry mpisorona voaositra. Matoko tokoa. Ka za no miantoka anao Andriamatoa Iksiasy ko tsara raha mifanerasera sika hifankalalana bebe kokoa amezoko anao ny fiofanana dia tongava ty matetika. Aleo anga tompoko atsoinao hoe Iksa fotsiny ara sitraka ao. Iksa? Metika. Inona moa zany Iksa no ataonao amin'ny fiainana? Navita amin'ny fianarana ho dokotera voaingana tompoko. Miasa amin'ny hôpitalim-panjakana ary mandray an-tanana ny fanarahana ireo marary izay nandalo sedra mafy ka mety maharefa ara-tsainy. Mahaliana tokoa zany asanao zany
Ary inona moa no tiany lazaina aminy hoe nandalo sedra mafy ka mety marefo ara-tsaina? Betsaka ny aretina mafy na dona mahery vaika ndray matopo sorona be vita ozitra ka rehefa sitrana ara-batana ny olona ray mety tsy mahatanjatsaina kosa izy hiatrika indray ny fiainany. Tsy azoko. Azonao omena ohatra ve aloha re? Ohatra tsotra angamba dia ny olona avy namono teny na voavitra somatsara raha ny ain'izy ireny dia marefo ara-tsaina satria mety mbola amerina indray ny famonotenana izy. Noho izany dia resahana maharitra izy hanana ny fahatokisan-tena sy fanantenana indray hatrehan'ny fiainana. Ay ve misy an'izany Endry mpisorona voaozitra. Ary tena asa tsara sy lana fandavan-tena tokoa izany ataonao izany ndika sy asy ka izao tongava nafainganantsika ny fiofanana. Ary mela ihany koa afaka manome fanampiofanana raha sendra eto izy. Azafady ry mpisorona be voaozitra. Iza moa no Armela? Zanako vavy Armela. Ary efa azoko antoka ny fahalalany sy ny fiorenan'ny finoana ka afaka manome fiofanana ho anao koa izy. Endry mpisorona be vita ozitra. Mahafaly andrindra izany. Manana tokom-pirako moa izany ny fiangonana. Ohatray, manana an'ireo tovovavy sy tovolahy-piderana izay ho aminy ny fiangonana. Talohan'izao moa izany taizanao Rixiasy no vavaka. Iksa dia ampy Ay moa. Akany mpinoana ny taiza. Rehefa tsy mipetraka tao amin'ny akany tsony afa ny andry taty Andrenivohitra dia tsapako fa tsy araka ny nampianarina no hitako sy fomba mampanao ny mpiangona maro sy mipitarika ao amin'ny atoko mpivavahana io. Eny ary dia aleo faranantsika ny dinidinika alohany io fa hivavaka ho anao iorenan'ny finoanao ao anatinao. Amen. Avy ireny hoe amen. Amen. Tsy afaka ny aona tsony izany sika ry Armela. Mandritra ny herinandro sika fa tsy mifankahita. Dia ny sabotsy ny alahady ve dia mbola tsy mifankahita ihany ka? Bona andao momba hiaraka amiko amin'ny sabateriny. Misy andraikitra tsy maintsy raisiko inge. Tiako raha ohatra ka hoe miaraka amiko ianao any am-piangonanay. Amin'izay sady afaka mihaona koa sika. Fa aiza ny fiangonanareo nefa? Manana andraikitra ahoana koa? Tanora mpidera amin'ny Zeo amay mampianatra hira ny ankizy kely ao aminay. Ndao any mijery aly izy Raha izany ny anako mitoary Armela dia ho any aiza nefa ny fiangonanareo eny ambony Manjavona. Manofa sekoly izay fa tsy mbola navita fiangonana ka. Ve roa ny fiangonana zandrondrony izany? Aza tsona sabona ka. Rehefa fivavahana ny dia fanompoana ny Zeo amin'ny daholo. Tsisy zokony zandriny izany. Sady efa 10 taona mahery koa nge nitsangana izany. Ka tsy sanatria fanambaniana tsy akory ny teniko fa izany kosa ny filazan'ireny fiangonana voaforona taty aoriana ireny ry Armela. Ka mety ve lahy ndao mony farany ve tsy mety ho tiany lana hiangona miaraka amiko azy. Eny ka fa andao amin'izay ihany eto dia mandeha tongotra miadana makany an-tranontsika ka. Mandrosondry. Manao izay Daya? Manao ny dokotera? Hitako efa metimety kosa ndry nampiasaina tsara daholo ny fanafody rehetra ve? Ihany dokotera, nampiasaina. Ay mekara retsy ambony fandrinetsy indray fa ao sesory izay zavatra rehetra maneritery ny fiainana dia mitsora tsara fa manomboka ny fitsaboana toy ny fanoantsika. Makaina tsara nanao ahoana londry alina ny alina dokotera Exiasy feno fanahinany amin'ny fiainako avy. Matahotra mbola mipahana atao an-tsaiko ny tsy aina intsony. Mila averina indriny fa atokisa tena indriry izay Daya.
ilana heritsaina volena ao anaty anefa izany. Aza manandry fa fomba mahomby no ampiarintsika. Ny fitiavako an'ilay olo tiako. Niara-dia tamin'ny hamakivaky ny fiainana ny nalavo a dokotera. Foana izany fanantenako izany. Nongotany tamiko. Tsy hanam-pitiavana ho lavitso ny foko. Aiza koa satria olona ray veny tsy tia dia hakivy amin'ny fiainako avy rehetra. Ndry mbola tanora kely io. Zao ho volentsika ao anatindry ny fanantenana fa mbola misy zavatra tsara sy mahaliana amin'ny fiainana. Rehefa volana sy tapany ary indro isan-kerinandro aho izay no mitsabo tena taty dokotera taorian'ny voahako ny hopitaly. Kanefa mbola tsy afaka atao an-tsaiko ny fahamoizam-poka tsy te hainantsony aho. Eny dona mafy be ngeny nazo andry. Takaitra be ara-tsaina ny avelan'izany famonoteny izany. Angaza mora ry zay tsy maintsy soloantsika heritreritra hafa sy matanjaka izany famoizam-pondry izany. Soloana inona dokotera? Dia amin'ny fomba ahoana? Voalohany dia izao tsy maintsy apetratsika ny fahatokisan-dry ahy. Ny faharoa aza antsoina hoe dokotera fa raisotoany olona efa mahalala ny tsy ambaratelondry rehetra ka tsy misy mahamenatra ndry amiko. Fahatelo dia tsy ataontsika indrotsony fa intelo isan-kerinandro ny fitsaboana ka hovaintsika atao amin'ny riva ny fotoana. Hovaina riva amin'ny firy izany? Ka zange lavi-pidiny atao amin'ny 5 sasany ka amin'iny amantsy efa tsy mandray marary tsony. Dia afaka mivalapatra tsara ny fitsaboantsika. Ka za mbola aza manandry fa afaka manatitra ndry amin'ny fiara izany Iza ry aromela ilay tovolahy tao am-piangonana nijery ny fianaran'ny ankizy tao iny Iny 3 sabata izy izay no hitako tao. Namako iny ry data netiko mba hijery anay. Ka izy no anarany. Toa mba tovolahy mendrimendrika ny fijery aziko. Dia iza ihany koa no ray aman-dreny ny anaka. Bona ny anarany. Tsy mbola miangonao ry zareo ka. Ka dia io ary ny namanao hiangona ihany koa Efa hitan'izao ny zava-mahafinaritra ataonao. Eny ry data. Tena faly be mihitsy izy nahita ny hafanapon'ireo ankizy. Ka ny nijery anao nampianatra mihitsy no hitako nahafaly sy nahavaliana azy anaka. Fa hono namanao ahoana moa izany hoe namanao izany ka? Namako. Tsy azoko nge ny tiany dada ny taninahy Namanao? Mpiara-mianatra fotsiny sa misy zavatra hafa ihany koa ifamatoranareo Izany hoe ahoana? Mpiara-mianatra izay. Eny dia izy indraindray no miray lalana amiko rehefa mody koa dia izay ihany ka. Tsara izany anaka. Fa tandremy tsara ny finamana fa ny miaramila ny satanasy mandehandeha sy mivezivezy ary ny asany tsy nitsahatra. Ny anao izay andavo an-tranon'ny olom-boafidy ny tanjony. Matika ianao dada. Ka tario izy anatin'izay amamahery hivavaka ao amin'ny fiangonantsika anaka. Rehefa miray finoana mantsy nareo voasakana mora foana ny asan'ny satanasy sy ny reharehany. Ary raha ny fahadisoana tsy misy izany eo anatrehan'ny mpanjaka ny mpanjaka fa voavela avokoa ny eloka rehetra anaka. Efa miasa mafiny amin'izany tokoa ry data. Izy koa nge olona tsotra be Ka lazao izy fa na inona eloka sy fahadisoana vita sy mbola izy efa niraisin'ilay zanaka ho azy izany rehetrarehetra izany ho an'izay vita batisitra Olombelona tokoa mantsy ry data ka mety ho silafaka ny teny Ary midololanitra ka mety ho lerana vita batisitra zanaka. Fa ninao fa malemy sy osa. Fa ny fanahy no mahery sy matanjaka. Ibabiny elokay mandrakizay ny ianao sy eo ama. Atsipazo ampinonany amin'ilay nafoinainy ny eloka rehetra fa izy no efa nanolo tena ibaby izany anaka. Mandra-piala amin'ny fofinaiko dia atolotro an'izay eo ama fahalemeko rehetra ho andraikina ry dada. Tsara izany anaka. Tolo sy ampianarino fahalalana marina ny manodidina anao anaka. Ampafantaro azy fa ao amin'ny fiangonantsika irery ihany no iasan'ny tena voninahitra ilay nahazo izao rehetra izao. Ao no ahitan'ny fitiavana izay avy amin'ilay mahefa ny zavatra rehetra.
ary raha tsy miangonao izy dia ho zava-poana izay fikasany ka na ny kely ananany aza dia ho esorina aminy satria izany no voasoratra. amen. Fa ny vavaky ny marina anie dia mahery indrindra. Amenna dia amen nanaka. Mbola nome fiofanana any am-piangonana ka ilosako aloha ianao rivariva vao mety ho tavaverina ka aza miandry fa misakafoana avy hatrany. Lasa anako. Eny ry dada. Traikako tilainga be nataoko. Mifona sy eo amimo. Lazaiko a dada fa mpiara-mianatra fotsiny izay sibon. Sy eo amimo mahery io mamelany eloka mpanota. Mpanota matevin-koditra. Tsako ny laza tamin'ny dada. Efa mihoatra lavitra ny finamanana tsotra ny anay. Efa ny ray fitiavana mibona. Za aloha efa zatranao ihany fa le enatranao mbola maninona tsy? Tsy lazako aminao ny tenany anatiko reky azy. Raha menatra indri dia idiko ny lambam-baravarakely dia maisimaisina tsara ato. Zay fa anao inona tsika dokotera? Fitsaboana ny saina sy ny vatandrino ataontsika indray miaraka kisa etaia. Dia ahoana? Akipio fotsiny masondry Zay mampiditra ka amin'ny tanako azy zao. Manatona ndria atoizo akipo foana aloha ny maso fa maninona no fahainy dokotera ny akanjoko? Akipio foana ny masondry aza mihiratra dia eritrereto toy ny mitsingevana eny amin'ny rahony ndry. Misy tora-pasika fotsy madio sy mangatsoatso dia avy ny tongotry ndry. Manatona ny ranomasina manga izay manonja malefaka ndry. Ny rahona fotsy eny an-danitra amin'izany toy ny elatra miofaofa miantso andry ara-miriary aminy. Rendry ny hafanan'ny masoandro amin'ny hoditry ndry ary hatrany anaty rehetra any. Te hiborida ndry ary manala miadana ny fitafindry. Tono ny voary mitsotra rery eo amin'ny tora-pasika fotsy sy madio ndry. Ny masoandro amin'izany mandefa ny hafanany malefaka hatrany. Ny feom-borokely mandrotsorotsy midera ny asoan'ny vatandry. Mironodrona mahafinaritra ny fandrenesandrinonjan-dranomasina. Mitosaka manafosafo mora mandrakotra miadana ny tenandry izay miboridana tanteraka ny onja madinika. Manomboka avy any am-paladia miakatra amin'ny ranjo ny lohalika ny fe ny andovany makafy ny safosafo malefaka ny onja sy ny hafanany masoandro. Tiako be zany. Onja malefaka mampitony ny ahiako rehetra. Tiako manontolo ny hasambarana. Toy izy foana dokotera. Hitandry mivoaka avy any an-dranomasina miboridana manatona tovolahy tsara tarebo sady pikana no nofosana. Mandohalika eo an-tongotry ndry. Manafosafo malefaka ny tenandry izy. Manorokoroka sy mileladelaka ireo vongan-dranomasina mifaritry ny vatandry manontolo. Manomboka avy any am-paladia miakatra miadana amin'ny ranjo, miakatra miadana dia miadana hatrany hatrany. Tsara ndry mangorovitsika ny tenandry manontolo. Rendry ny fofinaina to mitsoka sy mipitsika fity ao atsofindry. Manao hoe
efa madiva ifarana ry Kisiasy ny fanofanana anao, fa misy fanontaniana vitsivitsy apetrako aminao mba amondrenantsika tsara ny fononao anatinao ka. Tsy maninona ry mpisorona voaositra fa apetrao ny fanontanianao. Ny olombelona dia miasa foana raha tsy ny tompony momba azy, ka ny asa mahadokotera anao dia zava-poana raha tsy izy no mankasitraka an'izany. Izany dia tokony isaoana izy amin'ny alalan'ny fanatitra ny sitrapo Rariny sy mendrika tokoa izany ry mpisorona voaositra. Mendrika sy rariny tokoa ary mety sady tsara indrindra, ka ho fanasinana sy hanomezam-boninahitra an'izay amina dia ilaina ny manao izany. Efa nambara taminao ny fepetra hafa izay efa nekenao raha teo, ka ny lehibe indrindra anaka dia ny fahafolo-karena no ataonao fanatitra, ampiroboroboana ny asan'ny fiangonana. Koa ekenao ve izany? Ekeko ry mpisorona voaositra. Eken'ny fiangonana ny fanatitra ataonao an-tsitrapo anaka. Raisy ny tanako marika hita maso amin'ny fehim-pihavanana sy fehikempinoana. Amin'ny sabata ho avy izao ianao dia raisy ny mpisorona be ary dia atao batisitra. Amen. Fa misy fanontaniana ry mpisorona voaositra mba apetrako. Efa ifarana ho ianao mifanofanana kanefa tsy mbola nampionao anyary-mela zanakao hoe hanampy amin'ny fanofanana izy tsy? Itoko moa eny mbola sahirakirana amin'ny fampianarana ny ankizy madinika izy anaka, ka tsy afaka ny aona aminy mihitsy ianao aloha. Hono afaka miditra amin'ny atoko-pidera koa moa izany amin'ny fotoanany. Tsy misy tsony ny sakana ho anao rehefa tanteraka ny fanaovana batisitra anao any Andranobe izay ho tanterahan'ny mpisorona be. Mahafinaritra mantsy ry mpisorona voaositra ny miaraka amin'ny tanora vavy, tanora vavy sy lahy mantsy manorotoro azy ireny izay mety ho fandrikisa-tanasy amin'ny fiainana ka mba hitandremany. Tena mahafaly izany, fikasana tsara izany ataonao izany, tena ilain'ny tanora tokoa izany ry Kisiasy. Vonina mihitsy any hiara-iasa amin'ny fanabeazana ny tanora amin'ny fiangonana. Vahono Eny. Firy taona moa ianao zao ry Kisiasy? 20 taona tompoko. Tena lehilahy matotra sy tompona ndraikitra tokoa ianao, mahereza amin'ny mivavaka sy ny fampandrosoana ny asan'ny fiangonana anaka. Eny tompoko. Raha tsy madiso afaka manontany anao ve Atsay, apetrao ny fanontanianao fo valiko Firy taona teo moa izany no nitsanganan'ity atoko-pinoana ity? 13 taona anaka, ary isan'ireo olona voalohany niaraka tamin'ny mpisorona be nanorina ny fiangonana tamin'izany. Fa talohan'izany ohatra tany amin'ny finoana hafa ihany koa izany ianao? Eny anaka, saingy ny antso ny tompo-mpanjaka dia tonga amin'ny fotoana tsy ampoziny, ka ny fananganana ny fiangonana fimamina, finoana manafaka sy manandratra no hiraka nampanaoviny Ay very mpisorona voaositra, misy tery tsy takatry ny saina ny asan'ny fanahy. Tato no nahitako ny asan'ny lehibe sy ny fiadanam-po nomeny izay mahatoky azy. Niova olom-baovao tokoa rehefa nanaraka ny sitrapony. Olom-baovao ry mpisorona vita ositra? Izao no izy raha ny fiainako taloha anaka dia voafatotry ny asan'ny Satanasy ary nandevozy ny rendrarendrany ankehitriny tapaka tanteraka ny gadrako, afaka anaka. Sambatra ianao nahita fiadanam-po. Ianao ihany koa anaka tsy sentisento tsony fa hiada-pinaritra miaraka amin'ny fiangonana manontolo rehefa vita ny batisitra. Adinonao ary ho voafafa ny alahelo sy ny tomany. Ho tanteraka tokoa an'izany. Amen. Bona. Ahoana ki malala? Tena tia vela. Tiako be indrio fa ahoana? Vela ho tsy mbola mamaly ny teniko foany. Le hoe ndao hivavaka ny fiangonanay. Tena mila fandinihana be kiny amin'iny fa aza maika aloha ndre. Tsy efa tsara ve aloha izao fiarahantsika izao ny ohatrany ny iainana. Izao sika efa mianoka anaty fitiavana be. Ndao le tsy moa miangona any aminay dia ampahafantariko ny dady lahy. Nafinaritra azy ange hono nahita ny latany am-piangonany. Le nijery ny fampianarako ny ankizy kely iny. Ka efa fantany azy izany fa miaraka sika. Ka maninona raha tsy makany aza
Tiako hoe lara miangonaniko. Mampety zavatra be dehibe nge fiangonany lahany. Fa angaha misy zavatra tsy mety ny fifankatiavantsika ka? Bona. Ahoana? Mpivoaka. Mpivoaka ahoana koa? Angaha ianao mpivoaka? Mpivoaka bona. Ary tsangana ho aiza ilahy? Ka dia ahoana zany e? Za ve dia taiza zazakely sahady ka? Bona, izany niny ataoko an'lahy hoe ndao hivavaka any aminay e. Mety tsy dia masika loatra data raha fantany fa olona efa miova fola. Tsy dia mamenatra azy amin'ny mampisorona voahozitra azy eo am-piangonana ny malala fa mpingom-bavaka isika. Ory Armela, angaha ny fidirako mpiangonao aminareo no mahafoana fisiany zazakely ao kibonao zany ka? Tsy mahafoana ngery bony, fa mba manalefaka ny atezerany dadaniko. Tiako ianao ry Armela, fa ny taiza zazakely sahady aloha tsy mety amiko ka? Bona. Ahoana? Mingavo moay. Tia ina nefa ny atao e. Avy mo eto kaiko eto e. Fa manina mampiditra akanjo ela? Marina, tsy mety zany fa be din'ny neninay amin'izany a. Za zao efa alefandrareo hianatra any andafy ihany koa. Bona, tia avelanao hisedra rehetra ho zavatra izao ve a? Mahavahaolana ho hafa ndao mivavaka any aminay ka. Marary be koa zany lohako fa aleo aloha zany dia hody ry Armela. Fa ndeha ho aiza ianao e? Aty an-tranonareo nge-tsika ary bomy ataony efitranonao. Ay mo, ka miala teo am-pandriana teo ary ianao e. Ampidiry ny akanjonao. Andao ateriko atsy amin'ny taksi be ianao fa tena tsy zakako izany lohako izany ka. Androsoa. Manao any dokotera? Zay fa maninona ty ianao? Mbola be marary raisina zory Zedaya. Eny efa mipetra ihany aloha tsy maninona. Makatorana vetivety. Malahelo aho dia mandalo. Mamangy tsy tianiko sy aza angany andehanako aty? Zany hoe tsy hoe tsy tiako fa ianao efa sitrana tsara e. Sady zay koa mbola andray marary ah io. Tsy aleo ve amin'ny 5 sasany ianao miverina? Andray kosa zaho any tia hitanao. Efa 3 volana kosa ianao zay no nitsaboako hoe in-3 isan-kerinandro. Sady efa tsy tonga tsony ianao nandritra ny 2 herinandro. Dia neveriko efa sitrana tanteraka no antony tsy miverenanao tsony. Efa sitrana rikiziasy a. Ianao na nasitrana. Tsy te hamono tena tsony a. Hainao no nampitsiry tato anatiko indray ny fankafizana ny fiainana. Ay, efa manana olon-tiana ianao zany zao e. Efa tiany tanteraka ny amin'ilay tovolahy taloha izay nampamoy fo anao. Tsara zany. Izay nge ny tanjontsika tamin'ireny fitsaboana spesiala nataoko anao reny. Eny sitrana ny vatako sy ny saiko ry eksiasy. Efa adiniko ny aminy. Manjary tiako ny vatako ankehitriny raha taloha na rikoriko any mieritreritra kely fotsiny izany atao hoe fitiavana izany. Ianao no efa naka ny toerany. Oka aloha oka kely aloha Zedaya. Tsy hoe za no isolo ny toeran'ilay tovolahy namitaka anao. Tsy izay ny tanjoko. Fitsaboana manokana nataoko anao fotsiny ihany reny. Kanefa izay ny tanteraka. Ianao zao rikiziasy no efa nasoloko azy. Tsiry Zedaya. Fitsaboana ny nofinao izay nandany sy ny zavatra hafa entin'ny fiainana ka mitondra fahafinaretana ny nataoko. Dia izay ihany. Andray kosa rikiziasy. Dia izany ve no nandraisanao ny fiarahana mampenenantsika nandritry ny volana maro? Mitahiry fahatsiarovana tsy ho haiko atonao ty hevitra fitsaboanao ty. Norotsorotsy mandre ny feonao malefa ka ireo teninao mitondra any amin'ny tontolo tsy mbola ny ainako. Kanefa dia niriko miafina tany anatiko tany. Ka mihitsy aloha izany resaka izany. Tsy volana maro ka 3 volana. Ianao koa efa sitrana soma tsara nge ka tsy hitako tsony izay antony hanohizana ny fitsaboana manokana tao anao. Marary hafa indray nge izao no efa anokanako ny fotoanako fa aza makaty tsony ianao hoe toy tsara fotsiny ny fihinanana ny fanafody dia izay. Tsy manaiky an'izany kosa. Ahoana fotsiny izao mihitsy aho tsy akaty. Kefa nilazaiko anao toery Zedaya fa efa sitrana ianao a. Tsy misy antony hiverenanao aty amiko tsony.
dia ahoana fotsiny azy zany? Fangamo tsy mpifankaty tsika Rixiasy. Mpifankaty ahoana? Za nge dokotera ary ianao marary ka mpifankaty ahoana koa? Ianao nga maninona? Ka za ty ianao reny rehetra reny ve nataontsika tato amin'ity hevitra ity dia hoe tsy mpifankaty ve tsika Rixiasy? Tsy mpifankaty zany tsika. Za nge tsy mbola nilobava taminao fa ty ianao fitsaboana manokana spesial zay reny nataoko taminao reny adidy de zay. Andray Rixiasy dia mbola voavitaka andray ahy zany. Ianao no efa namborako ny miafina rehetra tamin'ny fiainako. Ny vatako manontolo efa fantatrao ny atsipiriany. Dia izao ahy elanao fotsiny. Ela be zany zay dahafa mbola andray marary hafa mandany ianao dia eritrereto tsara fa zaza ny tokony hisoranao Hisorana ahoana? Ianao ve ny tokony hisorako? Zay fa aleo ateloko tsy ambaravarana ianao fa andray marary amin'izay akia. Ndao. Ay kosa aza misahirana kely amiko akory ianao. Hitako ivaravarana io. Veloma ianao. Manitiavanao no nataonao ahy. Tena mahafapo tokoa anaka ny fampianarana nomenao ny ankizy madinika. Faly daholo ny mpisorona be sy ny mpisorona kely ary ny olona tamin'ny hira sy fampisehoana natao. Ireo ray aman-dreny moa dia tena nakasitraka tokoa Tena faly data rehefa tsy namenatra anao ny asa fanompoana nataoko ka voapetraka tsara ny haja mamboninahitra amin'ny mahampisorona vao Aostraly ary mela. Misaotra indrindra anaka. Dia tohizo hatrany ny asa fanompoana anaka ho fiderana azy irery ihany Amen. Ary toa tsy maharototra anao kosa ho azy zany fankasitrahananao zany Tato ato ianao toa malomalo kendrika. Lasa saina ny fijeriko anao. Manana olana angano zanako amin'ny fianarana. Ny mpanjaka mahery mahavany olana rehetra anaka fa aza manaza fanadinana ianao fa izy anatanteraka ny fahafahanao Nena ry data. Fantatro le talehan'ny sekoly anaranao ka eo naminy ara ohatra ka misy olany. Sy ataonao ry data dia mety Efa tabaka ny hevitra fa eo naminy ahy aza matahotra na manankely akory ianao fa tsy maintsy ho afaka amin'io fanadinana io ianao Misaotra data. Fa hono ary Armela, mba nakaiza ho le zatovolahy namanao nijery ny fampianaranao ny ankizy madinika ireny? Nisy ry data. Fa nga hono tsy mba tiany miangona miaraka aminao Ka tsy mbola vonona hono izy na dia efa nandresy lahatra azy aza. Angamba tsy mbola mirotsaka aminy fahazavana ka tsy mbola miova fo izy ka. Ny olona anaka amin'ny mikipo tsy mijery ny fahasoavana azy raha tsy mefa misy zavatra mafy manjo azy. Amin'ny mpiara-mianatra aminao moa izy iny ho ianao izy foana voalohany eo am-pianarana. Tsy matahotra tsy ho afaka izany izy Za tia nohatra tsy atotosatra ny farany. Inona ny tianao lazaina anaka? Aza kivikivy zany fa mahereza. Ka ny olona angeto tsy mananolana amin'ny fiainana ry data na dia tsy mahalala ny mazava azy. Diso ianao. Ho hitanao ny fahagagana sy eo an'izay ho amin'ny mampanafaka fa natoinina aza fahaizana sy fahatokisa-tenan'ny hafa. Ianao tsy maintsy ho afam-panadinana fa izay mirere kosa tsy ho afahana. Tanteraka tokoa ny izany. Amen dia amen. Tsy mahalala ny tanjaka sy ny asa rotam-piaro ny mpanjaka ny herin'ny voninahitra ireny ka amiko totoa. Ho hitany tsara. Miandraga ianao ry tovavy, mandrosoa tao nevitra fa ianao ve hijanona fotsiny eo an-dalantsara eo Izany hoe mitady amin'ny professeur Calbin. Tsy mbola professeur zany Calbin zany fa dokotera mitovy amiko. Sady tsy ao izy zao mandrosoa aloha aty Eo, makatorany ry. Zany dokotera X atsony ankizy vavy hoe dokotera X, mpitsabony nofo sy ny fanahy. Misaotra tompoko. Ka olona angenina niraka hoe professeur Calbin no atompoko Mba ninona nefa izy ho congé zao, tsy miasa izy ato. Inona no azoko anampiana ndry? Inona ny olana?
Aleo nga aloha tompoko andefa miverina manaraka rehefa miditra miasa izy misaotra. Ay, vetsy zavatra maika, mbola afaka miandry 2 volana zany. 2 volana ve izy vao miditra miasa? Zange ho a dokotery, ka raha ny zavatra hitadavanao any kalbina vitantsika izany. Ka Bevoka indry, zany hoe vao fitako ny olontiana, matahotra indray aman-dreny, menatra amin'ny fiarahamonina. Misy vahaolana foana zany. Iza ny anarandry, 4 taona. Zao, tonga dia mekary etsy ambony etsy, esoriny atin'akanjo dia ao jerevantsika azy. Mitsora tsara indry. Ampiakary eo amin'ireo fitoeran-dafierana amin'ny velatra ireo ny tongotra. Za, hiomana kely ato mba hampiditra gant. Ko aleo aloha dokotera andeka. Fangaty tsy mainka andray le izy, tara 4 andro fotoana indry. Tsy zany fa aleo andefa tsy maninona ka veloma tompoko. Eny aryko, mitovy daholo ingeny zavatra dadava ny tovavy toanao zao any dokotera kalbiny eto e. Aza dia miandry ela loatra ary fa manjary sarotra be. Rehefa vonona dia tonga avy ndry. Mitady any dokotera X hoe ahitantsika vahaolana zany. Fa afaka mipetraka tsy amin'ny efitra fiandrasana tsy andala-tsara tsy veloha ny dokotera X. Tsy maninona fa afaka makondry raha fanimpaniny. Iza manarako? Zedaya, mandrosoa kindria antsay manjamanja ngesany. Bona, andao mba hiaraka amiko Rapitso. Rapitso? Zary ary mela tsy afaka fa efa kaiky ingeny fanadinantsika. Mpamiangavo moa bona. Andao mba arao fotsiny Fa misy inona nefa? Dia ho aiza koa zao ka? Ndao fotsiny moa Iany ary, dia ho aiza nefa tsika? hiaraka amiko any amin'ny dokotera, tsy salama. No ilay hainao bevoka ve? Ngamba. Ka sao dia misy mahita any ako. Afa-baraka ane ahy bediny nenay amin'izany koa sady. Fa maninona ary ianao manao an'izandry bona? Ka hitanao. Ianao ity koa ohatran'ny olona ka nosavelona sady kely saina. Tatanao fotsiny itony mirongaronga fa ny saina ny ananonany. Ka tsisy aninona anao nge ihany izany hijery dokotera. Lela moaka. Amindao moa fa tsisy anaikitra ny lagy Ka dokotera iza nefa no alehantsika. Fa maninona koa nefa aloha raha mba ianao rery mandeha any zao ka? Ka mitady anadaladalanja ilay dokotera fa rehefa mahita anao mba manaraka izy dia mba tsy sangamba. Zany ve? Elahy koa nge tsy miditra fa za ihany miresaka aminy. Ao amin'ny efitra fiandrasana ilany miady ahy. Eny ary, tsy maninona. Dia ataonao toy ny anaovanao avokoa mantsy ry Ixiasy ny ankizy rehetra tonga eto aminao reny. Tsy anjaranao no tsara ary Zedaya. Ary tsika koa nge efa mifanaraka tsara fa tsy hitsikera izay fitondran-tenako ianao e. Raha tianao tohizina amin'ny fitsaboako anao. Ekena? Mampalahelo mihitsy ny anaovanao an'ilay ankizy raheny ka. Isan'andro asainao makaty foana izy. Dia anaovanao ny fitsaboana manokana efa nataonao amiko koa izy zany. Iza? Iaromela ve? Kizy aza mankafy tsara eriko. Inona koa nefa mahasaro-piaro anao aminy. Fitsaboana manokana tsy natao anao rery ngereny. Famaliana ny faratsin'izy ireo koa no ataoko aminy e. Famaliana? Famaliana ahoana ry Ixiasy? Olona pe tsara velatsiry reny. Na izy na ny rainy. Olona mpandrendry bahoaka. Niseho ivelany to anjely eo amin'ny fiarahamonina kanefa ny fivavahana ny fomba nafenana ny toetra ratsy rehetra fotsiny. Andray ry Ixiasy. Tsy anjaranao ny tsara olona ka ianao no manao ny famaliana ny ataony hafa. Fantatro tsara na ny rainy na Iaromela e. Iaromela ny tsy mahafantatra. Fa dia iza loatra ianao ry Ixiasy. Ary inona no antony mahafonja anaovanao valifaty toy izao? Zany dokotera X, zanaky ny aizina sy ny ota, nateraka ampibaribary amin'ny olombelona izay mikipy sy manafina ny aratsiny ao ambadiky ny fombafomba fivavahana. Zany dokotera X, fitaovana eo ampelantanan'ny Satanasy, iraky ny mazava ampiariary ny fahavetavetana. Mba hampitodika ny olombelona rehetra amin'ilay seho amin'ny fitiavana, izay tsy tiany fiatsaram-belatsia.
Zanaky ny aizina sy ny otahoana ianao ry Exiasy. Tsy mbola nilazaiko anisaniso ao ambarako anao zao. Mpitondra fivavahana vazaha nanao voady tsy kasika vehivavy ny raiko. Relijiosy vavy malagasy ny reniko. Nitesaina toy ny zazaka ambody tamin'ny akanimponoana. Lazaina tamiko fa any ambony any ny raiko. Ka nahoana ianao no manao fitondran-tena mifanohitra amin'ny nanabeazana anao? Nyzany ve no marina sy rariny aminao? Fitaovana ho aminao. Tsy ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ihany ny tanterahako, dia ny ampiariary amin'ny zanak'olombelona fa ratsy, ary tsy akasitrahany izay ho aminy amin'ny fiatsaram-belatsia. Iza moa ry Exiasy n'olombelona namarina anao amin'izao ataonao izao? Hoy ny raik'izay any ambony, tsy miantso amin'ny vavany no akasitrahako fa izay manao ny sitrapoko. Tsy misy olombelona na ray aza andrasako anamarina na andiso ahy. Le naniraka hanatanteraka ny sitrapony rery ihany ny manamarina ny asako. Iza le any ambony ihany? Sa i Satanasy ihany? Tsy takatry ny sainao zany. Fa raha mbola eto an-tany ianao dia ny fitsaran'olombelona no misy ry Dokotera X. Natao enjena sy ho toraham-bato aho. Izay ny nahariana ahy. Ny fitsaran'olombelona asan'ny tany zany, fa ny fitsaran'izay ho aminy masan'ny fanahy. Dokotera X, dokotera temony ianao, dokotera tevoly. Toy ny olona dala ny firesaka ao, tsy milamina. Dokotera X, nateraka ampibaribary ny fahavetavetana taon'ny nofo. Izay gejainy ny fiatsaram-belatsia ary zay daya. Nomeny raiko izay any ambony fahefana ihany koa anadio sy anafoana ny efa misy. Raha miova marina tokoa ny olombelona. Fa iza marina ianao ty ry Dokotera X? Zaly ny rahan'izay ho aminy. Zay eloka velako ety an-tany dia voavela ihany koa any an-danitra. Zay tanako ety an-tany kosa dia voatana any an-danitra. Dokotera X, X toy ny tanam-bokivoky lanjainy izay mihirimbelona amin'ny ratsy ataony. X toy ny sakana ny famaizana tsy hiatra amin'izay manenina ihany koa. Dia ahoana ny toy an'ilay nofo ry Armela? Io tapitako, inandrainy tantaraiko aminao io. Fa le Dokotera X Maninona ilay Dokotera X? Manintona be le Dokotera X. Mateo ty zany bogosy. Volombola mena zany ny hoditavany. Mateza jerena be izy. Tsy haiko mihitsy milaza milay hoe ohatrany ahoana fa ohatran mampitony be zany mijery azy. Dia ohatran misy hazavana mialoalo zany manodidina azy. Dia manjelanjelatra be mihitsy ny akanjony. Angamy akanjo ilay Dokotera X. Dia taramy vendry? Soa ihany fanoa fa mahasaro-piaraza ny Dokotera X zany. Dia tsy nisaraka visika tao anatin'ilay nofy? Izy, kizay ilay nofy aloha fa manahoana aloha ny tokony ilahy ny fanadinana ataoko e. Zaho aloha tsy mana hoe tsy ho vitandrio e. Indrino manao ahoana? Ilahy fe mampianatra aty ahay Ome mamikely ary aloha e. Ampitakolaka. Zay ary ndao tery mody amin'izay afa mbola hianatra ihany ary rehefa tonga ny an-trano ka. Armela, mamperitreritra be aho ilay nofindry e. Toa ohatrany hoe mampitandrina zany. Eny e, nofo tokoa aloha ilay izy e. Satria ao anatin'izao zandry roa taona. Nofo ihany le tsy zany rehefa mitandry tena diora nofo tsika. Za matoko izay noko fa tsy tarika antsika mivakam-panahy izy ribona. Za tokoa aloha e. Dia ho tanteraka tokoa ane zany. Amen. Efa ato ny efitra ato ianao anaka. Ohatray, azafady fa tonga dia niditra ahy. Saika nidy mivaravarankely ny efitranao fa mahafana loatra manko na andro na alina. Foy daholo ny atody-moka sy lalitra niretsy fako misavovony etsy amin'ny arabe rehetra anaka ka manahirana ko. Dada. Restori kelaka. Ela tonga. Ahoana? Tatoato zay ianao anaka.
be torimaso zany a tsy mararitsy akory ianao io a dadako ndry tsy marary zany aka vizana tamin'ny fanomanana sy fetrena ny fanantenana fotsiny ay ve atroko ke mba falade ohatray maro ohatray de tena tsy tao an-tsaiko tokoa anaka nanao ahoana ny valim-panadinany afaka ny zanako faly ary arabainja ny zanako zany zany hoe ndry angatsy mbola mivoaka ny valim-panadinany zao aza matahotra fa tsy maintsy afaka ianao matoko isany herin'izay ho amina fa izy mahiny zavatra rehetra ry Armela eny ry dada matoky asa ka fa zany hoe eny efa nijery ny valim-panadinana ve ianao sa tsy tsy tao ve ny anaranao anaka tsy manaiky an'izany ny zanako mahaiko nahoana ny tsy ho afaka tsy mety amiko zany dada zako nge gagy zany matsy anakako tsy fantatro na tsy afaka na tsy fa nisy lisitra aloha efa androvitiny ankizy de tsy haiko na tamin'izay na tsy tao anatin'izay ny anarako ndray mba zaza raha tsy taiza koa zany mandrovitra ny lisitra zany ankizy nianatra ihany ve ny manao an'izany sa de notaizana tamin'ny fisainana inony tsy haiko rery dada fa reky any aloha tany sekoly ny laza hoe amoaka lisitra vaovao no solon'izay rovitra sy lisitra fanampiny ka tsy manaiky raha tsy misolo zany ary tsy maintsy ao anatin'izany lisitra faharoa zany ny anarany zanako mpisoronao am-piangonantsika miaraka amiko talehan-tsekolinareo ry Armela manala baraka sy ny fiangonantsika ny tsy fahafahanao fanadinana ka tsy manaiky tsy mbola nisy dingana tsy nahafahanao ko nahoana no fanadinana famaranana no tsy ho afaka ianao raha pitso de norapitso ihany de resaka aminy ary tsy maintsy soloany zany lisitra rovitra zany misaotra tata malalako aloha biso dada aoka tsy aoka mihitsy anivoaka ianao ry Satanasy tsy fampianaranao amintsika zany mifanoroko zany ry zanako dada kosa na de ndray mandreny sy ny zanaka aza ve lay mahefa ny zavatra rehetra ihany no anehoana fitiavana pahabe maso toy ny fiderana sy fanantanterahana ny sitrapony amin'ny fijoroana vavolombelona ny fahavetavetan'ny zanak'olombelona de any akahatakonana miafina ny mazava reny tsarovo lalandava ary ataovy am-ponao zany ry zanako any akahatakonana sy miafina eny dada ho azy rery any eny dera sy ny laza ary ny voninahitra amenina de ozanany amin'ny avo indrindry idika any ty varavarakelinao ty sa ahoany mahafinaritra zany de volan'izany ry Armela ka asidina naoko sao aloha fa tiako tarabolana miditra ny efitranoko ahoany zany Zedaya renao ve ny resaka izy mianaka teo aza tsoina amin'izany Zedaya zany aloha rehefa mba hoe tsika sianao rery miresaka ry dokotera Exasy fa ohatrany hoe mifampiafafa be tsika ka fa nga tsy tianao indray zany anaranao hoe Zedaya zany tsika tsy misy fifampiafafany zany tsy hoe tsy tiako tena anarako io fa rehefa samitsika de ifaranteny intsona ifaranteny ny fanampina anarana nabotrabotra zay zany le hoe Y rehefa zany ihany aza tsona hoe dokotera Exasy zany koa ary fa tsy hoe X de atsoko hoe Y ianao fa Y anie ifaranteny zay ny dikany aleo mihitsy YZ fa mifangaro izy zany ahoana ho any hevitra ao tamin'ny resaka izy mianaka farany teo ny YZ tsy maninona tsy hoe YZ tena tiako indray izay mamoriporina fotsiny le ray ndriksa fa hoe tsy fanao zany mifanorokoroko zany hony ka izy ony ange mpisorona voahositra ao amin'ny fikambanana fiangonany zareo sisy fantany tsara fa fomba ny zava-mananaina ny fanorokorika ny vorona aza mahay maneho fitiavana amin'ny orokoroka anjereo fotsiny voromailala riksa marina nge ny teninao ry YZ fantany tsara zany fa fanaon'ny olombelona matomy azy izy fa ny akatakonana sy miafina ny fanaovana an'izany eo indrindra ny tiako ifampidinia atsika aminao inona no mahatonga ny olombelona amin'ny akapobeny miafina sy anaty aizina nanaovany an'izany anaovany inona ay vesy
Ny andrina ny tsy naniry volony ny enatra ary tsy ny tany ny fady fa mivavam-bahoaka. Izany ny fiarovana ny fiarahamonina eo amin'ny olombelona. Raha izay no lafi nitondranao ny dinika riksa mitsarajanona ny resaka. Fa amiko le lafiny misy ifandraisany amintsika zasy ianao XYZ izay aty amin'ny tontolo ny nofinofy sy ny eritreritra no tiako anohizana ny resaka. Le fanoherana le ady eo amin'ny saina sy ny fanavy ndao ary. Ny sain'olombelona ndeha itsy avy hatrany hoe ny eritreritra. Efa tafakatra lenta avo dia avo ry zareo olombelona, mamorona izay mampiadana sy azony no fafinaretana, mahay mandrindra ny fiarahamonina sy ny sisa. Ny ara-panahy ihany koa dia ambony zareo efa manakatra ny lanitra misy atsika izy ry YZ. Izay no mampiavaka ny olombelona amin'ny zava-boary hafa rehetra nge. Kanefa toa tsy hainy ny mianoko amin'izany toerana misy azy izany. Tsika aza nefa mila ho velom-pelonana an'izany tombotsoa ananan'zareo izany. Ireo olombelona ireo ange sady manana vatana ny manana fanahy. Tsika fanahy fotsiny. Azo maro ireo anjely mba te hiaina izany fiainana mahatsapa vainga izany mba handrosoana bebe kokoa hatrany ara-panahy. Lalana hitomboana sy voarana ara-panahy ny fananana vatana. Tsy mazava amiko tsara izany filazanao azy izany ry farateny. So dia tsy tokony araka ireo matoa ampifanoherin-jareo olombelona matetika ny ara-nofo sy ny ara-panahy. Sarahany toerana lazainy fa hoe na ny olombelona ve sarany trosan'ny tany, na ny olombelona bekary ny ara-panahy, fa tsy tokony sady miaina ny filan'ny nofo ny masina fitondran-tena. Ka izay le maty iomery iksa. Mamorona amin'izany ny sainy dia lanjainy araka izany ny toetra ny samy olombelona. Kanefa nge dia fantatra fa toy ny elatry ny voromanidina ny ara-nofo sy ny ara-panahy. Ka miara mikopaka ireo mba andinana any amin'ny abaky ny pahary azy. Tapaolo ny resaka fa misy miantso aty. Armely ty. Efa mivaly maraina izao. Tsy mbola mivoaka foana Armela. Sa efa lasa? Zany efa tamin'ny fitony teto. Dia tsy hitako ve ny voany teo raha mivoaka izy. Alora nga dodoniny ity varavarany ity. Manao anao ry tovolahy? Manao ahoana izay? Salama tompoko. Naman'ny Armela. Bona anao narako. Saika mba hitady azy azafady tompoko. Namany anao? Eny tompoko. Ao izy fa ono momba ninona aloha nitadiavanao azy ka? Nisy resaka tiako atao aminy fa tsy zany. Zany hoe saika hijery valim-panadinana izay. Ay ve, mandrosoa ato an-trano aloha anao miandry azy raha izany. Dia makato eo anao ry tovolahy. Armelo, tonga ato ny namanao mitady anao fa midiny e. Vavy toa hoe nisy nandrovitra hono ry seny lisitry ny afa-panadinana. Niaraka nijery izany ve nareo e? Dia tsy tao tokoa izany ny anaran'ny zanako sa? Nijery izay fa nisy lisitra sasany tokoa nisy nandrovitra aloha e. Fa ny anaran'ny Armela aloha tsy hitako tao anatin'ireo tsirovitra e. Tsy fantatro hoe mety nisy nandrovitra angamba. Dia tsy haiko tompoko fa izay aloha misy. Hono ary se bona moa? Eny tompoko. Hono ary bona. Mpinamana efa ela ve nareo sy Armela? Dia finamanana manao ahoana moa izany fiarahana roro izany ka? Izany hoe mpinamanay dia mpinamana izay fa za le mpanao, za zany mampanao famerenana azy amin'ireo taranja nanala amin'ny fanadinana. Ay moa. Niaraka nanao famerenana taminy azy zany. Ay kosa. Mahafinaritra izany fa izao ne tiako lazaina amin'ny serbony. Eny tompoko. Zao aloha mialatsiny firy taona moa zao se io? 12 taona zao ka. 12 taona. Ka zao no tiako lazaina amin'ny se. Eny tompoko. Tanora nareo Armela mbola kely vao 17 taona ka mifalidy ny tanora e. Fa isaingy izao tandreny tsara nefa ny fitondran-tenanareo. Ory Armelo, aiza ianao e? Vavy ahy e, mbola miomana vetivety. Eno azafady hono ary bona.
inona moa no atoko-ponoana raha ny se sy ny ray aman-dreny se ka de aizy nareo no mivavaka ka amin'ireny le fiangonana efa lehibe ireny zay no miangona tompoko. day amin'ny fiangonana lehibe ihany tompoko. Tsaroky any se nisy fotoana atao hoe efa niaraka tamin'ny armela nijery ny fampianaran-kirany ankizy madinika ampiderany zay ho amin'ny atao am-piangonana raha tsy diso ahy eny tompoko. Zany hoe nisy fotoana aloha za nanaraka azy eny ka voapetraka tsara ny aja mamboninahitra amin'ny mahampisorona voaositra azy se tamindreny misaotranareo anako tena misaotra de toy izy ohatrany ny asa fanompona anaka ho fideranan'izay ho amin'ny lehibe rery ihany ary maninona moa raha miaraka matetika nareo rehefa sabata mba manao ny asa fanompona ao am-piangonana vita manahoany bona andeha tsika manahoany armela zay fa andeha amin'izay ngam'izay azafady tompoko. Eny ary de nio tsara ny resaka ny fanaovantsika mianaka teo ry bona tsy hoe mpisorona vaositra ahy tandremy tsara ny finamanana fa ny miaramila ny satanasy mandehandeha sy mivezivezy ary ny asany tsy mitsahatra ny anao zay andavo an-tranony olom-boafidy ny tanjony izany ry armela sy bona. Eny ry tata. Amen. Amen tompoko. Ay ve mpisorona voaositra ny fiatsoana ny dadanareo any am-piangonanareo fa ina aloha ny resakareo talohan'ny dinako zany fotsiny lazainy fa tsy haiko fa nolazainy akoa ny hoe hitany nanaraka andre tany am-piangonanareo na tamin'izany drina mpianatrirany ankizy madinika mpiderany zoma zany mamelany elo ny fa tsy fantan'izay lazainy zay ho amin'ny mafaty zoma zay ho amin'ny malay mahery azony lahy zany efa nene tsy mbola tany zany fa modiny enoko fotsiny zay nolazainiko mbola amin'ny 2 volana ange vao mankalaza ny vidinany zanaka kamban'izay ho amin'ny mety atany ny fiangonanay de tapabolana alohan'izay vao manana andraikitra mampianatra hira ankizy kely. Tsy azoko manana fahitana ary vita tany armela sa fomba istomany anahy de lazainy fa efa hitany tany manina tokoa moa raha mba miaraka miangona amiko bona rehefa sabaty raha izany no ionako amindry matetika ary armela de hoany aiza nefa aloha le fiangonanareo eny Ambohimanjavona manofa sekoly zay fa tsy mbola navita fiangonana ve le fiangonana zandriny reny zany azatsoana ny sangy kosa bona ka rehefa fivavahana de fomba fanompona daholo tsy zoko tsy zandriny zany sady efa 10 taona mahery ange tsangana an'izany ka sanatria fanambaniana tsy akory ny teniko fa zany anie filazan'ireny fiangonana vao niforona taty aoriana reny ry armela ka mety velo lahy domo farany ve tsy mety ho tiany lahy ihany na iangona miaraka amiko aza eny eky fa andao amin'izay ala tetiko ndao andeha miadakadana de mandeha makany an-trano ko tsy makany an-tranonareo izany be de amin'izany leo makany tsy mba zaza de mba mijery biby de mihinana pizza ndriko ndao ary ahoana tokoa aloha izy dadanareo efa fatany ve fa tsy hitany anarandry efa fatany fa izy aloha matoko fa afaka fanadinana de za koa satria lahy nampianatra sa tsy zany mampimiary tolombelo reto rikirikizety nahoana efa ampifantarina azy no avy kanefa de tsy takatry ny sainy inona ny tianiko salasaina efa nasehoko azy tamin'ny alalan'ny nofo ireo ny fampiresahany armela sy bonireo kanefa de tsy tsarony nampiainako ny armela izany atao hoe nofy anatina nofy hatramin'ny resaka izay fanaovany izy sy ny rainy na mikasika ny fanadinana na mikasika ny fiainandry zareo efa nampifantariko azy meloa daholy tsy te halala izy zany iksakonge tsy azoko fa hoana fantatra ao tsara fa nampisafidianany pary ny olombelona raha te halala ny ho aviny na tsy
saingy ny safidiny tsiry zareo. fa noho ny fitiavan'ny pahary dia nomeny andraikitra ihany sika mpafantatra amin'ny alalan'ny nofony azy ireo ny hoaviny e, tsy avery azy. Koa efa safidiny azy, izy ihany no anoratra ny tantarany, dia izay ataony no anadinana sy tsarana ny asany. Zay izany, amin'ireo tokoa mantsy dia nisarahany amin'ny zavatra noforon'ny sainy ny antom-pisiny e. Ny foron'ny lalam-piangonana dia toerana samihafa no ametrahany ny ataon'ny nofo sy ny ataon'ny fanahany. Tsy tahaka ny sainy iny tsy fantarina. Nofo amin'ny hamarinan'ny asan'ny nofo, ny fanahy hamarinan'ny asan'ny fanahany. Mono roviana indray aloha igrekizay da no iresaka amin'ny baoly. Ary ianao, roviana no any amin'ny armela. Ny alina mitondra fisainana ho ny olombelona rehefa mitendry zareo zay. Misy zavatra tsy tiany atao hono, kanefa dia ataony. Ary misy zavatra tiany atao kanefa tsy vitany. Ka izay le ady ampifanatrehan'ny saindry zareo sy ny fanahany. Ny olombelona ihany angeno mamorona olana ho azy. Dia mamorona mpifanandrina izy, ny anjely sy ny demonina ny devoly. Dia lazainy koa fa adiny mazava sy ny aizina. Dia lazainy fa ny aizina ho resy ny mazava. Dia lazainy fa ny aizina no miteraka ny faratsiana rehetra. Dia lazainy fa ny mazava dia ny voka tao amin'ny aizina. Dia lazainy fa ny nofo dia malemy sy osa. Dia lazainy fa ny fanahy dia mahery sy matanjaka. Dia lazainy koa fa ratsy izao tontolo izao. Dia lazainy fa katsao aloha ny fanjakan'ny lanitra. Dia lazainy fa hoe elao izao tontolo izao sy ny hareny. Dia lazainy fa any an-dahatra ny fonenana soa. Dia lazainy fa any ambony ihany ny fanjakan'ny lanitra. Dia lazainy fa any ambany ihany ny fanjakan'ny satana sy ny asany ary ny riharihany. Kanefa izy miaina ao anatin'izao tontolo izao. Kanefa izy midera ny asoa ny zava-boary. Kanefa izy mankafy ny aizina hialany sasatra. Kanefa izy finaritra manjaka amin'izao rehetra izao. Kanefa izy mianoka amin'ny fafinaretana. Kanefa izy tiany moasoandro mody. Kanefa izy tsy makala ny somambisamby. Kanefa izy miraiki-po amin'ny akantony hitany masony. Kanefa izy makamamy ny voninahitra. Kanefa izy mikatsaka ny arena. Kanefa koa izy hoe mifalidy ny tanora. Kanefa izy matahotra ny andao ny tany. Kanefa izy ho faty ihany. Kanefa izy dia ho faty tokoa. Andao any an-trano aloha sika rarimena fa misy boky tokony ateriko izay any Ambojatovo. Fa iza no ny Ambojatovo? Misy mpivarotra sy mpanofa boky izay fakako boky ao e. Dia haka indray ny zareo vao e. Anga misy izany ihany. Ary ndry dia tsy mba mahalala zavatra mihitsy a. Andao fa hoentiko any ndry e. Mety misy boky mahaliana ndry koa fa andao any an-trano. Dia mahasosotra mizany makany aminareo izany troboana ka. Andao fa tsisy an'izany mahasosotra izany. Eto amin'ity elakelatra amin'ity sika mitra dia vetivety amin'izay dia tonga any Ambatonakanga. Bona, sy aleo ve lamba andrasako eto e. Nary ty. Ahoana koa iandrasandriana eto zao ka. Andao akeka za manohatra anio a. Eny ary. Ato ve ny efitrano lahy? Mahatazana be anambojana ary sy anosika aty a. Ataoko iny efitrano koa. Ry andrefandry zao a anoso zato. Mahafinaritra e? Ihe. Ary toa fandriana fotsiny ny ato. Tsisy seza, tsisy latabatra. Dia izay lahy mianatra eo ambony fandriana ve? Tsy amin'ny efitrilana isy mianatra ka. Tsy nasiako latabatra mihitsy ato fa tonga dia te atory foana raha vao ato mianatra. Alay va le boky tendao amin'izay andeha. Dre, vato tonga dia boky telo no andao fandriana lahy. Ina daholo ireo? Tra aloha e, mipetraha eto. Dia momba n'inona? Ty iray ity zao a efa voavakiko. Fa ny hafa tsy mbola vitako. Sady analako andro koa ny akireto e. Hoe ty iray ity. Roman photo ve? Ny ato no tiako. Andray ty boana. Ohatray, fa maninona ny tsipy amin'ny tany? Raha rovitra io dia ahoana? Mbola takalo ange io rehefa avy eo e. Ndrity ty a. Izy ty hoe jereko ty izy. Dia ohatrany ty daholo ve boky jereny boana? Anka. Boky soratra betsaka vakiako ka. Sary daholo ka, tsy tiako.
Misy boky soratra tsara akory ato fa tsy boky sary fotsiny ihany akory Ity jereko ity zao soromboto akory. Oeto ity fa tsy inona ry ty? Sindraso loka da akory ity dia tsy menatra ve tony vazaha foana ilaina sary. Ay ve misy an'itony boky tony? Nataoko aiza koa raha le boky le hoe ateriny. So dia efa ny anaty kitapo kosa aloha e. Andraso vetivety efa hijery an'izay ary amin'ny efitra ary. Ary tony vazaha tony dia tena telo volo mihitsy. Losa kay koa misy sinosy afrikana. Tena sampona mihitsy tony vazaha tony ka. Ary mbola misy ankizy kely ny sasany a. Tony ve tsy ankizy vavy mitovy taonako? Trekako reto ataony tsy menatra. Ndao amin'izay hoe vetako le boky e. Aiza ty ny boky iny fa io dia variana be io ndry. Ary andao amin'izay andeka. Iny koa bokinao fino koa ve dia variana e. Boky tsisy dikany. Aiza ny toalety fa zaza miporitra be tampoka ka ty bibi. Bona mba misy boky fandaliana-ponina koa ve? Mba indramo abona. Anka rehefa antsika dia mijery izay tiany dia hofaina ilay izy. Tsara ngery ary mena ny boky tantara fa tsy boky fianarana foana e. Ankoatra ny jereko tany an-trano kosa aloha tsy tiako ireny ka. Ny karazana ahoana ny boky soratra mba famakin'ahy io zao? Misy mpanoratra tiako izay mifanorana dia izay mitovitovy fanoratra aminy ny fakiko daholo. Ohatra hoe inona? Tantarana dokotera? Latsina mianatra dokotera psikologa. Tsy voatery ka. Bokim-pitiavana misy adi-panahy. Tantarana masera mifankaty amin'olona efa manambady ohatra. Tantarana ramatoa mitsiriritra ankizy kely ka mbotsy izay dia izany. Karazany ireny e. Tantara foronina reny, roman, reny tiako daholo e. Tsara ve izany boky izany? Misy izany angany aminareo? Mba ampindramo hoe mba vakiako raha tiako. Mino fa mety ho tindrina any an-trano e. Ampindramoko andry izay. Miverina any an-trano tsika rehefa avy eo. Andramo vakiana raha alina raha mety mba mitovy ny mpanoratra tiantsika sy ny fitiavantsika amin'ilay boky e. Manitra mamerivery izy izany. Efa ho masaka ve n'andro Rix? Eo am-piketrehany ty ry greka zay daya. Vilany sarina moa toa hoe misy henako. Ka tsiro sa angidy? Nandro matsatso no ataoko fa manjara an'izay hinana manisy sira. Ka ny hinana efa milendalenda amin'izato fofony? Ny hanitra aloha dia natao manetoeto tokoa ry farateny a. Fa rehefa sokafana anahoana? Ay, ny vilany iray a misy sosisy, ny iray a misy vorovorokena. Afaka misafidy izany izay hinana? Efa fantatro mialoha ny safidin'izay hinana. Tsy afaka ny samy akana izany? Izay indray aloha dia rahan'izay ty an'izay e. Ny mpihinana efa mila tsy handry Rix. Ny fanantenan'ny mpahandro aloha dia sady tia ny fofokanina ny mpihinana ny mazotomana ry grekzetra. Anga tsy ho tsara ketrika indray. So milaza voasito amin'ny fofotsosisy kanefa ny taipiraka fotsiny ny kikisana ko. Ary ny vorovorokena manahoana? Efa bebe menaka mitsananaka. Kanefa hainao ihany miraikidraikitra amin'ny vorotamban'ny kaladala. Vonoy amin'izay ary ny afo fa soa dia mifintina na ny sosisy na ny vorovorokena. Efa afo malefaka mitazona ny hafanany ny sisy. Ka ho antsoina ve ny mpihinana Rix? Sika ry farateny ny mpitana ny hafanana fotsiny sisa. Rehefa tonga ny fotoana tiandry zareo androsoana ny masaka dia miantso atsika ry zareo. Dia afaka manantena izany ny mpihinana Rix fa ilela molitra? Homandy ny menaka tokoa ry zareo fahazamana ianao ry greka. Arabaina kindry fa afaka fanadina mpanjakana oroka mambe mihitsy aloha e. Antakolakaroa ao tokoa ny anarako ry bona. Fangao amin'izany indray fa tsy amolitra e. Asa dia hoakony ety an-dalana ry bona fa mamenatra ka sady tsy fanao izany. Tsy azoko.
Mari-pitiavako andrina izany. Aseho aoko fantatro izao tontolo izao fa mifankatia tsika ary olo tiako indrindra ary mela. Fa naninona aloha tsy tonga ara-potoana indrindra. Izaho zao efa atsasakadiny teto. Efa mipetraka ny lisitra vavao. Fa mahala tokoa ve aloha fa afaka baka e. Andao mba hisisika hijery ka. Nataoko hoe tsy tia atsony angamba izy ho. Nataoko tsy ho avy-tsony ingendry izy. Tsisy an'izany eo fa tia hoany e. Mba nisy mahavoatazona kely fotsiny tany an-trano. Bona, tena io ny anarana. Faly be bona. Afaka baka. Afaka baka. Tao amin'izay etsy amin'ny seza malimarika etika nipetraka ka. Mangovitra be ny hafaliana ve kolobona. Faly kosa o dady. Andao ary, andao. Mahafinaritra tokoa ny eto amin'ity toerana ity. Lazao ana amin'izay raha hoe inona ny nantaran'ny malalako e. Sao dia mba nisy bandana nadala teny an-dalana. Zany ka sary-piaro e. Lazao ara misy zany. Tsy ampiasako tampotampo na tomany mihitsy sasa manao an'izany amindry. Sao dia ireo bandy sipa be felonana reny manko zany. Hitako. Ary zareo aza mivelona mahita teko. Ary ianao aza manao izany mahisitra izany fa tsy tia izeo aminy izany. Alan'izeo aminy maneny erisetra e. Za kosa aloha raha misy mikitikitika andry tsy amelako fa tena ataoko mihinana tsy fihinana mihitsy e. Fantatro fa tia bona. Fa mivao dia aza miteny ratsy. Mivao fo. Ianao nge raha voajerena dia hita fa olona tsy mitsitsy. Dia tonga dia efa tsy samazovazy ianao sy mikasika anao ny hafa. Marina ve? Za koa ange efa makamaka kely boky nozatra foana isa-mara e. Tsapo andria ange eto amin'ity boky eto e. Jereto ohatran'ny sokola mihitsy ne. Fa zao e. Ahoana aloha ny arozazy? Arozeo aloha tsy. Kosa aloha nge mbola tsy nomana amin'izany androany. Aloha manaraka fataoko afa-pontsy elahy. Ilange na mpianatra e. Na fampanadinana. Dia landray ve ny adiniko. Izany kia. Tiako elahy. Ka zao, za koa nge manany any andry fotsiny fa manaraka izany andria. Fa za aloha mampirevy andria androny. Misotra letsy za zany amin'ny manaraka. Raikitra. Sady efa kaiky nge ny aniversairako e. Kia. Revy be zany nataontsika androny. Indrimo mampirevy amin'izay fotoana izay moka. Eno izay tianona. Ary mba manahoana moa fahita andria an'ilay boky nampindramiko andria. Tiandria ve ilay izy? Toa manaiky minolotra fotsiny indrindra. Tsy haiko milaza azy ka. Inona ary ty Armena? Lazao izay fahitandria azy rea. Ka mahasosotra ilay izy indraindray. Ka le aiza raha mahasosotra andria e. Efa vita andrisady anga le boky ka. 3 andro. 3 andro sy 2 alina. Oay Armela, aresindria raha mamaky boky a. Za tsy navita boky 3 andro zany mihitsy. Za indray aloha raha vao misy malina dia tsy hamelako raha tsy vitako e. Mafy ndrika. Hitako izany toe-tsaindry izany tamin'ireny nanao famerenana tamin-drianao fanadinana reny. Le aiza hoe aloha mahasosotra andria amin'ilay boky e. Fizarana telo aloha nisy tsy tiako e. Teo amin'ny page 40 teo dia teo amin'ny tsasany dia tany amin'ny page 170 tany. Mafy ndrika. Boky 200 pejy mahery kely ange iny ry Armena e. Dia tadidindry koa ve ny pejy ny janona andry. Ariako tsara satria tiako resahana anako. Ay, le inona aloha le tiandry resahana? Miresaka zavatra vetivety be ny mpamoratra. Kay magnentsy kosa amin'ny firazandria azy zany ka. Fa amin'ny ankapobeny tantara manaona kosa nefa. Tsikany aloha e. Misy azo raisina amin'ny fomba fiainana. Fa ireo fizarana telo ireo malikiliko be rehefa vakiana. Ka ny fomba fanoratra boky malaza na best-seller, ny boky be mpividy indrindra sy be mpamaky indrindra ngery Armena. Manaraka rindran-damy mahafanaraka amin'ny fisainan'ny olombelona, manaraka lojika. Fantatry ny mpanoratra izay raha fisainan'ny olombelona izay. Ka raha tsy manaja izay dia tantara misavoritaka be ny vokany. Na tantara tsy mahaliana fa maivana be ilay izy. Fisaka tsy misy fitsamboaran-kevitra dia tsy maro mpamaky ireny boky ireny.
Ka le izy ny tena maninona e? Kefa hoe vetaveta be loatra. Vetaveta ahoana koa? Inona ny tiandry lazainy amin'izany vetaveta izany? Angah misy teny mamofady kosa ao ka voambolana madio anaty rakobolana angena ampiasain'ny mpanoratra hoe. Ka le izy tantarain'le mpanoratra mitsipry amin'ny ohatra daholo izay zavatra rehetrarehetra. Manjary ohatra ny tena aby miaina n'ilay zavatra ao anaty. Izany no fahaizana amin'ny tantara ho an'io mpanoratra io akia. Ohatr'izay ihany koa ireo mitovy aminy. Ataony tafiditra ary tsy afa-bela ao anatin'ny tantara soratany ny mpamaky. Izany angeny nahavitandry boky 900 pejy ao anatin'ny 3 andro alina monja. Liana te halalany toy amin'ny fondry. Tsy te hijanona. Mpanoratra toreny ny tena tiako akia. Ka mampanofo be ngely izy. Ka boky hafa indray omena hafa tiako. Ateriny iny dia maka hafa indray ndriko. Vakina amin'ny alina. Magagaila ona. Mpamaky boky kanefa ela be vao mahavita boky anankiray. Tsy ela be kosa fa herinandro eo e. Ka za ange ho eo am-pandriana foana mamaky an'ireny rehefa amin'ny alina. Dia raha vao mahavaky pejy 20 eo dia efa milatsaka ho azy ny boky any an-tanako ary matory aho rehefa avy eo. Mahafinaritra ny mahita anao tia mamaky boky ry Armela. Izao kosa aloha e, tena mila mizatra mamaky boky tokoa ianao fa eny amin'ny anjerimanontolo mila manampy fahalalana amin'ny famakiana boky. Raha ny fampianarana ampitainy eny fotsiny tena tsy ampianaka. Boky efa mikasika ny mety ho taranja vidiko eny tika. Ay kosa. Aleo aloha aprimiko ato ambany ondany tira misy resaka tiany dada tao amiko. Izao zany anaka le hoe miontam-boky a. Miontam-boky ry dada. Izao aloha e, mialatsiny kely fantatro anaka fa manam-pitiavana an'le tovolahy iny ianao. Bona moa ty anarany. Ka izao e, tario izy vavaka ao amin'ny fiangonantsika. Rehefa miray finoana mantsy nareo voasaka namora foana ny asan'ny satanasy sy ny reharehany. Ary raha ny fahadisoana tsy misy izany eo anatrehan'ny mpanjaka fa vao vela daholo ny eloka rehetra anaka. Efa miasa mafiny amin'izany tokoa ry dada. Izy koa nge olona tena tsotra be. Eny dia lazao izy fa na inona eloka sy fahadisoana vita sy mbola izy efa nondraisin'ireo kambana ho azy izany rehetrarehetra izany ho an'izay vita badisitra. Olombelona tokoa mantsy ry dada ka mety ho sy lavaka ny teny e. Ary milololanitra ka mety ho lenana vita badisitra azy anaka. Fa ny nofo malemy siosa. Fa ny fanahy no mahery sy matanjaka e. Ibaby ny eloka mandrakizay ny zanaka kamban'le mahery. Atsy-pazo ampononany amin'ireo nahafoiny ainy ny eloka rehetra fa izy ireo nefa nanolo tena ibaby izany anako. Mandra-piala ny fofonaiko dia atolotra azy ireo ny fahalemeko rehetra ho andraikina ry dada. Torio sy ampianariny fahalalana ny manodidina anao anaka. Ampafantaro azy fa ao amin'ny fiangonantsika irery ihany no iasan'ny tena voninahitra ilay nahary izao rehetra izao raha inisy kambana menada. Ao no ahitan'ny fitiavana izay avy amin'ilay mahery mahefa ny zavatra rehetra. Ary raha tsy miangonao izy dia ho zava-paona izay fikasany ka na ny kely ananana aza dia hoe sorona aminy satria izany ny voasoratra anaka. Amen. Fa ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Zedaya, tia resaka aminao Miaino anao Tapa-kevitra ny anoratra ny tantara ary Zedaya. Raha nao an'izany ianao dia mbola ho isan'ny mpilalao anatiny asa tsiribona? Tsy mbola manana eritreritra ny anafoana ny fisiana ao anatin'ny tantara aloha hatreto e. Raha izany dia ataovy somary mistera ny anarako hanatsarana ny tantara ary. Antso hoe farateny Zeda. Lava loatra izany fa raha atao somary mifono mistera ny anaranao ry Zedaya tsy tiako kokoa izany Teny fohy izany. Sy raha tia grek Zeda fotsiny dia izay. Izay tokoa i grek Zeda. Faly ara-tianao izany. Ahoana ary no anombohanao ny tantarantsika? Mbola vaky roaka aloha no resakintsika hatreto e. Ny fiafarany no lazaiko aminao meloa. Tsy maninona raha fantatrao. Izany nefa tia hanoro-hevitra anao hoe fitiana aloha ny tianao tantaraina ry bona dia amin'izay tsika no miainga.
Zao ary le fitiny ianao ny volom-pitiavako. Ndray andro nifanena tamina tovovavy hafa ary nivady zahay. Ianao anefa tsy mety afaka atao an-tsaiko mihitsy. Oka loatra eto. Firy taona avy zasy ianao no voaloham-pitiavanao Zaho 4 taona. Ianao 2 taona. Saingy ny endrika amam-bika anao dia nijanona tao 20 taona foana. Zokinao azy zany? Dia manahoana indray ary ny toetrako ka hoe nanintona anao ty toa ny malefaka ny feonao rehefa miresaka amiko, ary tsy mbola hitako nisy lehilahy niaraka taminao. Izay tiako rehetra koa tianao daholo. Dia tianao dia mifankatia ve tsika? Za tia anao ny fantatro. Ianao koa tia satria rehefa tsoka ianao dia miaraka foana ny antsika sy ianao. Misy toerana falehantsika na ahitokanantsika efa mahazatra ve? Andraso aloha fa tsy mbola tongany. Miaraka mandro ao amin'ny ladosy ohatra indraindray tsika manao an'izay. Toy izo arak'izay ary ny tantara mibaona sy grek izay dia aza mbola mandeha fa mijanona eto aloha ianao amin'ny alina ry grek izay da tia tovavy hafa. Atraiza dia manahoana? Ho tonga amin'ny fisarahantsika ve? Tsy aloha tsy saraka mihitsy, kanefa izy koa eo foana. Dia hifandona ve ny sambo? Ataoko izay tsy hampifandona ny sambo ary ianao koa ry grek izay da na mahalala amin'ny fisiny aza dia tsy miady fity amiko. Tsy miady fity aminao? Dia tsy sary-piaro aminao zany? Izay no ratako ny tantara. Ianao ange mpilalao anatiny ka rehefa izay no tiako ataonao dia izay leo izy. Tsy adiko hevitra fa marina ny ianao. Ianao ny mpanoratra sady mpanatotoza. Izay indrindra. Ianao tsy manalavitra misy anay raha vao miaraka mitokatokana izay amin'ny toerana miafina na maizimaizina. Ilay tovavy tsy mahalala amin'ny fisinao, kanefa izaho mahafantatra fa raha mila vonjy dia ho avy ianao hanavitra ary hanampy ahy ihany koa. Dia inona ohatra ny mety ilana vonjy amiko? Io tovavy io ve aloha tianao? Ifiatsiny ivelany. Ny tena manontolo dia tia ary tsy misy fepetra. Saingy izay nofinofiny tsy fantatra. Mety hamono mahafaty ahy izy. Any ka za le mila aina indrindriny dia miantso anao ary mamelona ahy ianao. Mamelona anao foana? Izay zany no asako. Fa mila fantatra hoe rehefa maniny ianao dia vonoiny. Ka izay no asaiko ataonao ry izay da mamelona raha vao mitady ho faty aho. Izy nge zany toy ny vaviny famaky loha vonoiny ny famaky loha lahy rehefa vita izay ilainy azy. Eny raha tsy izy no afa-potsy mijanona izy, fa rehefa afa-pondray izy izay angatahako aminy dia omena daholo ary ataony. Tsy ratsy izay tantara izay ry izay da tena marina izany. Alealoha sina fimezana kely ribona. Fa tsy ianao no miezako fa ny asainao ataoko mampime. Za zany le hoe mitaza-potsiny dia mpamelona ny efa maty ao anatin'ny tantara. Me fa tany fotsiny koa tianao. Mampiotakotaka be ilay izany tantara izany. Tsy mampivarahontsana ve izany ka? Horera be. Rehefa tsy manana omena intsony dia vonony aho aminao. Dia eo am-pialan'aina izany no miantso anao. Azonao ve izany? Dia tonga ianao mamelona. Ka rehefa mipoitra dia ahoana? Dia tonga dia tolomoko hiadiako izy. Tsy izany ka. Ianao atsoko rehefa malemilemy toratorana iny aho, satria za sy ianao mahay mifandray an'eritreritra. Eo amin'izay le mistera eo. Za ange tsy miandry efa tena kadavy ramory, fa le malozolozotra atao tsy mahetsika firinina dia te hitsangana azy. Dia roviana zany le mipoitra fa tsy azoko ange. Ifarateny koa zany ohatra maninona ka. Efa hoe le toratorana milofaty iny aza ianao vao tonga. Dia tonga eo ve dia tsy ho hitandribona. Kefa hoe zaniko i greka tsy hitany. Ianao mahay manjavona anio Ka tsy ho gaga izy mahita anao. Mitsangana indray nefa maty. Zay le tantara fa zabeke aneo ianao ka. Mistera mifangaro horera anaty tantaram-pitiavana le izy dia zay.
Sapitsaliana rehefa oka e. Reraka fa inany ratsy nataoko anao e. Marary tsy tata nera oka saika onaitsy keda sepitra Yarmela, manindry anao e. Misy inona e? Marary angahy ianao anaka. Ary matory satorana azy ty. Aleo aloha kofokofohana ifoka. Yarmela oka zay iksa. Na dokotera oka zay ka maty. Yarmela mifoazy anao anaka. Maninona anao e? Maninona re ty zanako ty zay ho amimo? Yarmela mifoaza ho andraso aloha. Maninona anao anako? Sapitsaliana iksa. Marary kosa zany. Marary oka saika reraka votseo. Dokotera iksa mamy anao manaiky resy oka zay. Inona re ty e? Nidirany devoly ve ny zanako zay ho amimo? Yarmela mifoazy anao anaka. Amin'ny anaran'ireo kambana mianada, miala ato anatin'ity vatana madity anao ry satanasy. Mandidy anao amin'ny anaran'izay ho amima. Mivoa ianao anatin'ity zasa tsy manatsiny sy madio ty. Miala, mivoa. Iksa oka zay aloha. Yarmela, zay fa najiava. Yarmela mifoazy anao anaka. Yarmela maninona anao anaka? Maninona? Tata ahoana? Yarmela fa naninona anao anako? Niantsoantso be ne ianao e. Niantso vontsy fa hoe kendako. Ay tata, fa misy inona ho? Misy inona ho? Manina tao nefitraniko amin'ny alina tata. Andray tata. Yarmela, oka aloha. Alina ny andro fa oka zay aloha. Aza miantso mafy toy ianao fa manjary manaitra ny reninao nanofo ny teny ianao anaka. Enao trany an-dala tsara any vazavazanao. Miresaka an'izany iksa zany ianao. Inona zany resaka iksa zany anako? Inona zany e? Ataoko manaitra. Ohatray. Aza mbola tia toroka. Jirobe io ka. Ohatray. Nanofo ratsy angamby ianao teoko. Yarmela, tato ato ianao anaka dia manonofo ny teniteny dia momonina tsy fantatra zay lazainao teo dia tena mazava be ny teninao. Toy ny misy olona mampijaly. Fa ahoana? Tata. Manie. Tia torobe ako ara-pitso miresaka ka. Yarmela, sao dia mba nidirany devoly ianao anaka. Ary jereo fa ny varavarankelinao aza nge tsy midy e. Naso aloha ka. Aleo idiko sao dia misy olon-dratsy miditra indray eo ka. Mafana be ny. Tiana aloha ilay rambam-baravarankely fa oka hiditra ihany ny tarabolana ka. Ay ve, zao, mety zao. Ary io boky eo ambany ondanao io esory. Sao dia io no mampanofy anao an'izany iksa zany. Baiboly atao ambany ondanao aingana ianao. Boky iksa? Ieno boky tsy manino zany ato ka. Tadiavako torimaso ty dia nataoko tao ambany ontako. Tatandana amin'izay aloha fa za mbola tia ato. Eny aloha e. Ka piako ty jiro ty zany. Tsy matahotra ianao dia zay, tanilako fa tsy diko tanteraka mivaravarana e. Dio tsara e. Dia tafandrimandry ary anako. Hiaranao mandritry ny alina ane ilay mpandresy ny ratsy sy ny fakapanahy e. Satra. Ary tsy be tiana zany fa maninona boana? Fa maninona aloha biso kely ka. Fany dia tsy rototra akory ve letsena? Zany fa misy zavatra mampiasa be mikoako ni. Io kosa avy aloha koa zany mbola ka dia tsy mahafaly ve zao ianao mahita? Za zao mba nanana ty akanjo ty dia tsy mahavomarika akory nefa avavoly izy.
Anaran'ny Dimilay. Itoko manao arosasa angela androany. Anniversaire-ko androany. Oay, angabo anniversaire anao andro. Bon anniversaire ki Armela. Aoroako arany. Misy fotsiny fi. Bona kosy. Sange sady afaka baka ny anniversaire-ko androany. Dia finy varana folotona. Eno inarina ataontsika sy Armela. Andao hitsangatsangana amin'ny taxi be ary. Andao andeha hatramin'ny faran'ity fiara ity fa tonga hatrany ambony. Izany ve kiny atao nefa ny arosaro. Andao ary vidividy zavatra ho an-kanina indray. Dia mba manao piknika kely sika ro. Any misy toerana manodinina kely izany. Alaala kely amoron'andrano izay izy. Tsy tiako izany ka. Ndao any ambatona akanga. Rehefa vitsy ihany dia mivoaka mandehandeha tsika. Ho any hatramintsika. Tsy menaka. Mety koa izany. Izay tia indrindra dia ataontsika fa anniversaire indrindra. Izay no nieritreritro hoe fa ilay manaraka izay tiako atao fotsiny androany tontolo. Izay Ekena kely ary mila mamy foko sy tsy foko ary tena tiako indrindra. Marina. Sady efa netiko atao anaty sakosy aby izay zavatra ilaintsika. Omeo aty ara hoe hoentiko iny sakosy iny. Fa inona moa atao anatin'ity tao tandritandrina be mihitsy. Dia eo ary indrindra tao tanako hoe. Aloha etika. Tatany fotsiny anka. Ndao ary. Tena tahaka no very antsika rigrexeta ato amin'ity tantara ity. Inona mahatonga ny kisay teny an'izany? Izany fotsiny. Zaloha tsy manahy e. Bo nefa nampanantena fa ny tantara soratany tsy manala zany. Za to adin'ny Armelako. Manjary sary piaro amin'ity bony ity ahy. Mety hofoanany amin'ny tantara ny momba. Fa nahoana? Hofoanany ve ny tantaran'isy Iksa? Tsy mino ah. Ka io efa manomboka tantara hafa io iziko. Iara manoratra ny tantara ny zoronge. Ary Iksa zany nge ka sary piaro kosa e. Tsy renao ve ny progany resahany teo e? Ho any ambatona kankary zareo. Zay zibona indray aloha efa fantatra ny ataonay. Ninina mitranga ny ambatona kanga. Tena ho adin'ny Armela tanteraka raha vao makandry zareo e. Zany efa manomboka tsy mahafoy any Armela. Izy kotoraka izany. Indrindra rehefa amin'ny alina mangina zafay ny tarabolado ataony iny. Fa inona kosa ho any eritreretin'ny Iksa e? Sedaya. Te hodinao tsy fantatra indray ve? Betsaka ny zavatra mitranga rehefa anniversaire, indrindra raha vao mitokatokana efitra izany. Ay ve. Nofo malemy ange hoy ny olombelona ry Iksa e. Ho foana anaty tantarany mihitsy raha mitoy izao fiarahany amin'ny bonabony io e. Tsy aheto ry Iksa fa vao maika hiantso anao azy Armela na andro na alina. Tsy adino ny fitafanareo anaty nofy. Ka na mihiratra aza ny masony dia hametsivetsy sy antso anao izy rehefa mahatsiaro irery ka mitokatoka toerana iny. Vonoko faty io bony io. Dia miady tsika raha izany mamelona azy ah. Andray kosa, izany very farateny. Tsy aho eto. Ito ihany izany ny tantarantsika rehetra ve? Izay fiovana an-dalana ny tsy fantatra. Ny zavatra hitranga aloha raha nanirahana antsika dia efa nampifantarana azy ireo. Efa nampifantariko any Armela tanaty nofo tokoa aloha ry farateny. Isika XYZ fanjarany manohy ny tantara. Ntsika ngena nafanana andro fotsiny fa anjarandry zareo ny miantso rehefa tena aroso ny sakafo e. Ny loaka dia tena matsiro aloha fa sosisy voro-damba ny kaladaly. Azo atao gasiko ihany koa ny taipiraka amin'ny tsananaka menaka. Moramora bona fa azo atao brutala be ka. Sy mbeo zavatra. Tsy maniny io akia. Eo fa ataoko moramora e. May. Ary atao mifitrano lahy kosa nge tsisy seza, tsisy latabatra e. Dia atao eo amin'ny gorodona kosa ve? Ao ary atao eto ambony fandriana eto e. Zay sokafy amin'izay ary e. Tiaka tonkondry dao amin'izay maizimaizana tsara ka. Marina izany. Akapilo masony lahy dia mitodiany ny mirindrina. Tsy mitodika raha tsy miteny aza atao ela be kosa na izany azy e. Soroko fotsiny ingety dia mandrehatra labozia e.
Zay to dia amin'izay. Yarmel, tsara be le izy a. Togatao be. Io ve tao anatin'le sakosy? Tsara Sankena namboatra an'io e. Bon anniversaire aky Armel. Ao ataoko ba amin'ny takolaka roa e. Zay. Merci. Dia rehefa avy mihinana gâteau tsika dia mandeha mivoaka mitsangatsangana ny Tsimbazaza. Eny aky hijery gidro sy voay tsika dia hijery rameva. Zay zao no mahafinaritra amin'izao anniversaire andry izao. Hitako. Natolotry ny Viva Radio anao Dokotera X Y Zedra farateny. Tantara mitoy no soratany Radorigadol. Ireo nany miaina ny tantara Rakoto, Ralala, Fety niaraka tamin'ny Lila sy Vantso. Nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika. Baky Sarano Arvony. Nanatontosa Fety Maningotra. Tantarako